aoka isika ioby an' Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana eo amin'ny vantola amin'ny famonjena antsika, aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Andriamanitra be voninahitra ny an-danitro amin'ity fotoana lehibe sy masina ity dia tonga eto an-tranonao zahay, mangataka ny fanatrehan'ny fanahinao masina amin'ny fafenony, hameno ny toerana misy anay, hameno ny fonay ary azonay hery avy amin'ny teninao sy ny fampopivavahana rehetra izay ho atao. Ho anao ny voninahitra sy ny haja, ny saotra mandrakizay. Amen. Fifaliana lehibe no iarabanay fito mianada anao indray nahatratra ity sabata ity, ary tonoana mandrakariva ilay shalom dia ny hoe fiadanana ho anao. Inona sy ny tenaina fa hiaraka handalo sabata mahafinaritra isika amin'ity anio ity, ary mirary anao sahady azo fanambinana sy fahasoavana ao anatin'izany. Ndeha ary ho retontsika ny hira 720.
Hiaraka maki ny tenin'Andriamanitra isika araka izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 9 ny andininy voalohany. Efesianina toko 9 ny andininy voalohany. Rehefa hita ny teny dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny Tompo fa marina izany. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny Efesianina ihany. Efesianina toko 9 andininy 10. Efesianina toko 9 andininy 10. Farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Ho tahinana izany teny izany. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Dia raha laza saotra natolotra ianao Andriamanitra noho ny fitantananao anay sy ny fiarovanao anay tsiraray avy tratran'izao andronao masina izao ka afaka miankoka eo anatrehanao izahay. Tompo malalo, mahatsiaro izahay fa mpanota tsy mendrika eo anatrehanao, koa dia mangataka anao mba hanadio anay, hanala ny lotom-pahotanay rehetra ka mba ho hita tsy manatsiny eo anatrehanao izahay. Ankehitriny Tompo dia mitondra aminao ireo rehetra izay manana fikasana sy faniriana izahay. Tanterao aminy izany arak'izay fantatrao fa mahasoa azy tsirairay. Ao ihany koa ireo marary na ao an-trano izy na any amin'ny toeram-pitsaboana. Tompo, vangio izy ireny ary sitrano ka ianao anie no hiasa ao anatiny mba hahafahany mandray izany fanasitranana izany. Tompo, ao ireo manana olana izay mety ho sari-bahana, jereo manokana izy ireny. Vangio Tompo, ary amin'izao andro masina izao dia hanafaka azy ireo ianao, hanala izany geja sy fatotra izay mangeja azy izany. Tompo malaro, ny teninao izay horenesinay eto koa, ianao no efa nokatra sahada ny fonay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hahafahanay tsiraray avy ho tany tsara anirian'ny teninao. Dia mankasitraka anao izahay Tompo ary tononona amina ran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny sika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Andeha hijery toko sy andininy ao amin'ny Mateo toko 7:10 andininy faraka amin'ny 20 sika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'dio ny fanananao ka omeo ny malahelo, dia hananarakitra ny an-danitra ianao ary avy hanaraka ahy. Izany no valiten'ny meny Jesosy an'ilay mpanapaka sady mpanan-karena lehibe anankiray. Rehefa naniry hafantatra izy ny tokony ataony ahazon'ny fiainana mandrakizay. Mahalina manamarika fa rehefa niala tamin'ny alahelo lehibe ity mpanan-karena anankiray ity dia tsy niantso azy Jesosy hoe miverena fanoharana fotsiny ihany no nolazaiko taminao fa lasa tamin'ny alahelo ilay lehilahy. Ary tsy niteny azy Jesosy hoe mila mandoa ny ampafolony sy mifanatitra fotsiny ianao dia ahazon'ny fiainana mandrakizay. Takian Jesosy taminy anoloran'ny tena tanteraka ho fanomezam-boninahitra azy ary mba hafoizany ny haren'ny tany ka ny tena ny manontolo mihitsy
no atolony an'Andriamanitra. Indray mandeha nisy ireny mpianakaviana anankiray na nanjanaka anankidimy. Rehefa nandre toriteny mafatravatra tao am-piangonana izy reto zanany reto dia nanolo-kevitra ka nanapaka hevitra fa hanolo-tena hanao ampafolon'izao mifanatitra ka hitondra izay rehetra nananan'izy ireo hoentina ao an'Andriamanitra. Rehefa tonga tany an-tranony izy ireo dia nahita fa tsy manana ninina ka izareo ary dia diso fanantenana teo izy. Tia ireny mpianakaviana kosa dia lasa ary nalahelo nahita an'ireto zanany reto ka nivavaka nandoalika tao an-tranony ary nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra tsy manana na inona fa menao an'ireto zanako dimy reto kosa nefa ary atolotro anao reto ho misionera. Taona vitsy tateo aoriana dia mahafaly fa nanompo an'Andriamanitra lasa misionera tokoa reto zanany dimy anadahy reto. Manampy izany ny ao amin'ny boky takila fa 720 ny ilay fitiavana mandresy manao hoe tamin'ny fotoana nisy ny fahombiazana ka feno azandrano ny arato ary mafy indrindra ny faniriana iverina amin'ilay fiainana taloha dia nangataka ny mpianatra handao ny zavatra rehetra ao amin'ny asa ny filazantsara Jesosy. Toy izany koa nisy hiadrana ny fanahy tsirairay avy mba ahitana izay mahery indrindra ao aminy na ny faniriana ny tombontsoa ara-nofo na ny fiarahana amin'ny Kristy. Takiana amintsika tsirairay avy ny hanolorantsika tena feno an'Andriamanitra, izay dia ampy ary manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao teny mahafaly ankehitriny fa ny fanoloran-tena tena izy izay takianao dia ny tenanay izay sy izay rehetra anananay hoentinay manompo anao. Dia aokany mba ho arahanay izany ary ny fanainao masinany no ampibitsika izany isan'andro ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay ny vavaka. Amen.
ny ankizy rehetra. Ety am-piandohana dia tiako ny tantara kely. Ny lohatenin'izany tantara izany ndraiky izy dia manao hoe tsy misy atahorana. Misy ankizy lahy kely anankiray antsoina hoe Cyril dia manana anabavy Mariety izy. Ny kilalao tena tiany Cyril rakizy dia manao afindasy. Ary isan'andro izy dia manangona kitay, manangona hazo kely be dia be ataony amin'ny toerana anankiray. Indray andro izy dia nidongy boatina fikasika tamin'ny mamany. Tsy nentina nome azy mihitsy ny mamany satria mety hampidi-doza. Farany dia ozy izy hoe neny rehefa tsy hanome boatina fikasika ianao dia ataovy tahona afikasika iray fotsiny. Mety hampidi-dozanao zany anaka fa tsy afaka hanome anao zany afikasika izany mihitsy ao anatin'ny fotoana tena mafana ny andro zao ary mety hampidi-doza raha dia pitika afo kely monja aza. Ningonongonina Cyril rakizy, tezitra tamin'ny neniny izy. Ary rehefa aveo dia ozy izy neny hoe andeha hivoaka izay sy dada fa embezi tsara io anabavinao io ary endry tsara izany zanako izany. Dia lazy dada sy neny nandeha. Rehefa aveo dia ozy izy Mariety hoe fa maninona ho azy zoko ny malahelo. Dia ozy izy zoko hoe malahelo satria misy kilalao tiako atao. Fa inona izany kilalao tiany zoky atao izany? Dia ozy izy Cyril hoe te hanao afindasy kanefa tsy manana afikasika. Andraso ozy izy Mariety fa hitako ny plasin'ny afikasika napetraky neny. Anka aza maka an'izany fa tonga dia tapahany Mariety ny tenin'ny Cyril. Lasa izy niazakazaka nandeha nalainy ny afikasika dia nomeny an'ny Cyril ilay izy. Tonga dia narehatra Cyril avy hatrany ilay kitay efa nangonina nandritra ny fotoana ela. Rehefa aveo rakizy dia nirehatra ilay afo ary nisy rivotra malefaka ka nitsofin'ny rivotra izany taratasy anankiray tao anaty afo izany dia nandeha tamin'ny toeran-kafa. Rehefa aveo dia nitatra ilay afo, niezaka namono izany afo izany Cyril ary tsy vitan'izay ihany fa nanidina ihany koa ilay lafo anankiray dia nakeo amin'ny tranona akoho any neny. Feno akoho tao dia feno zanaka akoho be dia be. Maty tao avokoa ny akoho any neny. May ilay tranona akoho ary tsy nisy ny raisina na dia kely aza. Nikikika ntomany i Mariety ary Cyril kosa rehefa tsy navita namono afo intsony dia lasa izy nandeha nisitrika tamin'ny lavaka anankiray sady nitomany. Rehefa tonga dada sy neny dia niresaka taminy ary tsapany Cyril avy hatrany ny fahadisoany satria tsy nankatohy ny tenin'ny neny izy. Atsantsika eo rakizy ny tantara fa andaontsika hamaky baiboly. Efesiana 4:1. Efesiana 4:1 manao hoe anaka maneke ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Isika koa rakizy kely manomboka izao dia andaontsika hankatohy any dada sy neny ary hankatohy an'Andriamanitra ihany koa. Ndao hiara hitsangana isika hanao vavaka. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra izahay no ny afatra sarobidy izay nomenao anay ankizy. Manomboka izao izahay dia ampio mba ho zaza mpankatohy ny ray aman-dreninay ary ho mpankatohy anao ihany koa. Misaotra Jesosy. Amen. Isitra
faly manolotra ny araba ho anao amin'ity fotoana izay ifampahirezana sy anaranao ity fandaharana ity manonona ny fiadanan'ny Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ary andray izany fitahin' izany tsika amin'izao afatra izay entina ho fampahirezana antsika rehetra izao. Misy teny ho ampitenenana malagasy manao hoe piralahy mianala izao tokony izy toko. Misy teny ao amin'ny soratra masina raha namorona ny olon'Andriamanitra izao rehetra izao dia ny teny izy manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anaovako vady sahaza ho azy. Ny fiainantsika dia tsy vitany miolon'olona irery fa misy namana anampy manoro hevitra ary eo amin'ny fiainana dia ilaina izany mba ho fampahirezana ny toe-javatra miseho eo amin'ny fiainantsika satria tsy havita
irery hama ireo toe-javatra sarotra miatra eo amin'ny fiainantsika isika. Dia tahaka izany no niseho tamin'ny andro ny fiangonana tao Efesosy izay nanoratany apôstôly Paoly ny epistiliny eo amin'ny Efesianina. Epistily ho an'ny Efesianina izay raha toa ka voafonja izy ny amin'ny filazantsara dia nanefa afatra izy ho an'ireo mpino kristianina tsy an'izy ireo ihany fa ho an'ireo karazan'olona maro samihafa ny anjadin'ireo toe-javatra sarotra teo amin'ny fiainany izany. Tahaka izany ny hoe afatra ho an'ny fiangonana tao Efesosy, tany Azia ambany tany Eoropa, ho an'ireo jentilisa na jiosy na n'ireo olona mahatoky na ny andevo na ny olona tsotra dia nanoratany izany afatra ho fampahirezana ny olona tamin'izany fotoana izany. Ity apôstôly epistily azafady izay nosoratany apôstôly ity dia maneho symbole du monde, izany hoe sary anehoana izao tontolo izao izay marary, maratra, ary Kristy no manasitra anazy. Kristy no miahy ny ankonana sy ny fiangonana ho fampahirezana izany. Andaony jerevantsika ny ampahany farany izay ambarany Efesianina, Efesianina 4 araka ny vakiteny izay novakitsika teo. Efesianina 4 andininy 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Hoy ny lohateny eo ambony eo hoe ny atom-panahin'ny kristianina sy ny fediana atolotr'Andriamanitra. Teny famaranana izany ary teny koa fampahirezana ho an'ny kristianina izay tratra n'ireo toe-javatra sarotra, indrindra ny atom-panahy izay resana eto. Ary izany no andeha angalantsika fampahirezana amin'ity fotoana ity. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fampahirezana dia hivavaka avoy isika. Ray malalo ankehitriny dia eto anatrehanay ny teninao, ny fanahinao ane ampazava ny fonay ary ampitenay araka ny sitraponao. Aminarinao Tompo no angatana hivavaka. Amen. Ao amin'ny Efesianina 4 io ny 10 ka hatramin'ny 4 dia misy matoanteny 5 mandidy ao. Ary ireo matoanteny 5 mandidy ireo no andeha angalantsika fampahirezana amin'ity anio ity. Rehefa mamaky isika eo amin'ny 10 dia misy teny manao hoe mahireza. 14 mifahara sy ny hoe mitafy. 19 mivava sy hoe miambena. Teny matoanteny mandidy izy ireo izay entin'ny apôstôly Paoly ampahirezana antsika ihany koa. Ny teny mandidy, raha Andriamanitra moa zany no miteny mandidy dia izay anehoana ny hery mampamorona azy izany. Eo koa ny fahefana izay ananany. Rehefa nandidy Andriamanitra ny teny hoe misy mazava dia nisy izany. Rehefa nandidy Jesosy tamin'ny tafio-drivotra ny teny hoe mitsahara, nanangana Lazarosy tamin'ny maty izy manao hoe mivoa, ny malemy nanao hoe mitsangana, dia anehoana izay fahefana anan'Andriamanitra izany. Ity kosa nefa no tsy azon'Andriamanitra atao na tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olona ny anery na andidy ny
sitrapon'ny olona tsy nanana fahefana izany na hoe ny safiditsika zany a dia tsy azon'Andriamanitra ny nandidy azy. Tahaka izany koa Satana, tsy azon'Andriamanitra atao ny nanafoana ny Satana, nomen'Andriamanitra safidy i Satana. Noho izany dia misy ady amazanak'Andriamanitra antsika eto amin'ity planeta izay iainantsika ity. Izay mahatonga ny fahoriana, fisedrana, ireo karazana toezavatra tsy apozina izay miseho, izay mampalahelo sy mahatonga ranomaso ho antsika olombelona izany. Dia nomena ny teny farany mahereza ao amin'ny tompo. 10 ny Efesianina 4:9. Farany mahereza ao amin'ny tompo. Ny teny hoe mahereza ao amin'ny tompo dia teny izay nambaran Jesosy nandidiny mba hahatonga antsika ahery. Ao anatin'izany zany dia misy fahefana sy hery mamorona mba hahafahantsika mahery. Andaony jerevantsika any amin'ny Josia 1:7 raha naniraka ny Joshua Andriamanitra hanala hitarika n'ireo zanak'Israely rehefa maty Mosesy. Joshua 1:7 dia izao no zavatra ambarany: tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao aho, Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Nandidy Andriamanitra tamin'i Joshua, aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy matanjah. Tsy vitany hoe teny na fahefana na namorona, fa misy asa izay ataon'Andriamanitra manao hoe indro momba anao aho amin'izay rehetra alehanao, amin'izay rehetra alehanao. Noho izany dia tsy tokony hisy atahorantsika ny amin'ny toezavatra izay miseho, fa Andriamanitra no tokony ho tokontsika mahereza ao amin'ny hery ny faherezany. Raha mampahery rahalahy zany tsika dia tsy ampy ilay teny hoe mahereza rahalahy, mahereza ranabavy, mahereza ao amin'ny tompo rahalahy, mahereza ao amin'ny tompo ranabavy, satria izy no afaka mamehery. Eo amin'ny 9 manaraka raha mijery tsika amin'ny toy n'ilay Efesianina 4:9 dia misy teny eo hoe sy amin'ny hery ny faherezany, amin'ny hery ny faherezany. Io hery ny faherezany io rehefa jerevantsika ny Efesianina 1:7 dia miresaka izy hoe zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 1:7 ny Efesianina 1:1. Ary ny fioaran'ny alehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny heriny faherezany. Io heriny faherezana izay resahana io zany dia fiasan'ny heriny faherezany, miasa ho antsika izy io. Ary rehefa jerevantsika ny Efesianina 1:3 dia io fiasan'ny heriny faherezana io dia lazaina hoe isika mihitsy miara-miasa ho an'ny tompo tahaka ny Joshua teo. Rehefa niran'Andriamanitra Joshua dia nanome hery izy. Tsika zany miara-miasa ho an'ny tompo, dia izay no mahatonga antsika hitombo hery satria miara-miasa amin'ny tompo isika. Mahereza ao amin'ny hery ny faherezany, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezana. Zay ilay teny mandidy voalohany. Ny faharoa dia resahana ny amin'ny hoe mifahara. Ny teny hoe mifahara dia avy amin'ny hoe tahaka ny zavamaniry anankiray izay mifahatra amin'ny alalan'ny vahatra na fotony, foto-kazo zany, sady kantsiro ny sakafony izy iny no hianteherany hiaro azy amin'ny rivotra sy ireo orana izay mety ampiongotra izany fakana izany. Noho izany, eto na tonga ny apôstôly Paoly hiresaka momba ny hoe mifahara, dia rehefa vakitsika ny 9:10 dia misy tafiotra izay alefan'ny Satana. Tafiotra misy andro mahory izay alefan'ny Satana.
ka asain'andriamanitra mitafy ny fihadian'andriamanitra, asain'andriamanitra mandray izany fihadian'andriamanitra izany isika mba hifahatra amin'ny fanangoleny devoly sy ireo hifahatra amin'ny andro mahory. Ahoana moa no ahafahantsika mifahatra? Inona no azotsika mandray izany fifaharana fototra izany dia tsy inona fa ny tenin'andriamanitra izany. Rehefa jerevantsika ny 7:12 amin'ny Romanina 4:9 dia zao nolazainy hoe eo amin'ny tapany faharoa, raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy, mifahatra amin'ny tenin'andriamanitra. Tokony hifahatra, hiaina, hivelona amin'ny tenin'andriamanitra isika mba hahafahantsika mandresy ny fanangoleny devoly sy tafatoetra eo amin'ny andro mahory. Any amin'ny Hebreo 4:12 dia milaza izy manao hoe velona sy mahery ny tenin'andriamanitra, velona sy mahery, ary zany no mampatanjaka atsika ahafahantsika hifahatra sy andresy amin'ny fanangoleny devoly. Araka ny voalaza teo fa misy ady izy fanindranany tsara sy ny ratsy dia andresy isika satria miaraka amin'ny Kristy. Ny amafisiny Matthieu 4:4 izany izay milaza manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Koa manasa atsika, mibaiko atsika Andriamanitra hoe mifahara, tokony olona andresy izany sika, afaka mandresy ny tafiotra sy ny ady mafy izay miatra eo anoloantsika na eo amin'ny ankonantsika izany. Ny teny mandidy fahatelo dia miretsaka izy eo amin'ny 4:12 ihany manao hoe mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra. Ny fitafiana dia lazaina hoe ao amin'ny Joda 7:20 dia milaza izy manao hoe akanjo voapetin'ny nofo. Fitafiana akanjo voapetin'ny nofo dia inona moa zany ny nofo? Izay momba ny amin'ny tena, ny faratsiana, ny fijangajangana, ny fieremana sy ny sisa sy ny sisa. Izany no mameno vohitafiany ny olombelona, ny fanahiana sy ireo zavatra rehetra izay atao hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asaina mitafy rariny. Dia zao amin'ny boky ao amin'ny testamenta taloha ao dia milaza ny amin'ny hoe fitafiako dia tahaka ny lamba mihoson-drà, ny famarina ny tenantsika dia tsy manana famarinana ho amin'ny tenantsika isika, fa tokony hitafy ny famarinan Kristy izay mandrakotra atsika, mandrakotra ny mpanota izay tian'Andriamanitra ho vonjena. Mila manantona ny Kristy zany isika, hitafy an'i Kristy. Ambaran'ny Romanina 13:14 izany teny izany hoe, Romanina 13:14 ambarany manao hoe fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miahy ny amin'ny nofo hatanteraka ny filany. Rehefa mitafy an'i Kristy isika, miala eo anatrehantsika ireo fiahiana ny fahatanterahany filany nofo izany. Kristy no mampiakanjo atsika, ny fahamarinany no hita eo amin'ny mpanota. Ary ny teny anankiroa farany mandidy dia manao hoe miambena ary mivavaha. Miambena, mivavaha ary miambena. Ndao ne jevantsika lizy Efesiana 4:9 mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatana ka miambena amin'ny faharetana. Miaraka foana ireo teny ireo matetika amin'ny soratra masina. Mivavaha, miambena, miaraka izany. Any amin'ny Matthieu Luka
azafady lioka toko faraky amin'ny roapolo andiny fahina amin'ny telopolo dia aminazy izy hoe miambenaka mivavah mba hery anareo miareta tory sy mivavah mba tsy hidiranareo mifakam-panahy miareta miambina ao anatin'izany a ilay fiaretana ny vavaka mazava ho azy fa ny vavaka dia ambety teny resahan Jesosy hoe mba handresy isika amin'ny mifakam-panahy dia saina mivavaka fa eto dia mafisiny hoe mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy sy amin'ny fivavahana rehetra amin'ny fangatahana misy baiko izay omena antsika ary io baiko io dia ampiny herin'Andriamanitra mba ahafahantsika mahatanteraka izany fa tsy vitantsika samirery zany amin'ny manofo izay malemy antsika raha naniraka ny Josoa Jesosy Andriamanitra dia izao mandehana fa ombanao aho zany hoe raha mibaiko antsika Andriamanitra dia tsy mamela antsika irery fa misy asa izay ho tanteran'Andriamanitra ary ny fivavahana amin'ny fanahy izay resahana eo dia io fanahy io nay ilay nangatahan Jesosy amin'ny Jaona toko fa 2 andiny fa 4 Jaona toko fa 2 andiny fa 4 azafady ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ny mpananatra dia mifanahy masina izay iray ny ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Misy teny mandidy anankidimy matoan-teny teo resahana teo hoe mahereza inainko mifahara mitafia mivavah miambena mivavah amin'ny fanahy io fanahy io araka ny lazain'ny Jaona dia lazainy hoe ho avy aty amintsika rehefa hiala Jesosy ary izy no irahana amin'ny anarany Jesosy ampianatra ny zavatra rehetra ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Mety ho kivitsika eo anatrehan'ny fitsapana na fizantoetra izay mahazo antsika tsy irery isika fa manana ny fanahy ary zay no ampiriseny antsika manao hoe mivavah amin'ny fanahy fa izy no ampatsiaro anareo ampatsiaro sy ampianatra anareo izay nolazaiko taminareo ary dia ho tanteraka amintsika ilay tenin'i Kristy hoe mahereza eo amin'ny herin'ny faherezany hitainao ny Andriamanitra ary atonganao ahery eo anatrehan'ny zava-miseho ary ny tena zava-dehibe dia ho avy ilay Kristy izay anala ireny toe-javatra manahirana ny fiainantsika ireny ho tahinany ianao. Amen. Misotranao izahay nanana faharetana nanaraka hatramin'ny farany ny fanompoam-pivavahana izay niarahantsika teto alohany andraisantsika nitsodrano dia andeha ho ataontsika ny raha 700 aza mivezivezy izahay dia mirary ny fitohizan'ny sabata mahafinaritra ho anao. Mivezivezy mitady mpamonjy anay raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana aza mandany andro mikaroka ianay fa ny akaikindrindra ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e fa marianao toko antsore aza misalasala
aza mirenireny mitady izay tiana aza havezivezy mifosy fanaina fa ny akaikindrindra de Jesolay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e fa malianao toko antsore aza misalasala tondony re izy za indro efa vononizy iay no mivavaka mirepirepi mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra voninahitra ho anao ray masina izay ny an-danitra satria nomena ny teny ho fampahirezana ahafahanay miatrika ny fiainanay izahay lehibe ny famindram-po sy ny fitiavana izay atolotra ao koa tanterao aminay ny fikasanao izay ampahiranay sy ampatanjaka anay eo ampiatrehana izao fiainana izay diavina izao raha isy nitsodrano ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niatra fahoriana vetivety ianareo dia izy anie ahatanteraka ary ampiorina ary ampitoetra anareo ho aminareo anie ny fiadanan'i Kristy ary ho azy ny fanjakana mandrakizay amen.